Manolotra ny araba feno atsika topolasy topovavy manaraka hatrany ity fandarina ity. Akaiky ny fankalazana ny fetin'ny asa ka ny mpiasa no miambonahatra rehefa voalohan'ny volana May ho an'izany fotoam-pankalazana izany. Mitodika ho an'ny fikirakirana ny tontolon'ny asa ho an'ny eto Madagasikara izany fankalazana izany, ka samy manao izay tandrify azy ho an'ny mpiasa tsotra, ho an'ny syndikalista ary ho an'ny fitondram-panjakana. Ho an'ny fitondram-panjakana manokana dia andrasana zay mety ho fepetra nambarany filoham-pirenena fa hakarina karama ny mpiasa-panjakana sy ny eo anivon'izay sehatra tsy miankina zay. Tamin'io maraina io dia nisy ny fifampiresahana nataon'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra zay mpampiasa mahakasika indrindra ny fampiakarana ny karama ho an'ny sehatra tsy miankina izany. Ho an'ny sehatra tsy miankina aloha zany dia efa tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity no efa nisy fampiakarana 7.9 isan-jato ny karama ho an'ireo mpiasa tsy miankina. Efa niatra io ary efa nisy nanao ezaka ho an'ireo orinasa ara-dalàna ary fantatra fa mivondrona ao anatin'izany fivondrona mpandraraha malagasy izany. Mety ho ampy mety tsy ho ampy izany kanefa vao nivoaka tao anatin'ny lalan'ny fahaseporan'ny krizy ara-pahasalamana ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara ka zay kely ananana zay vitan'izy ireo nahiratra tamin'izay fanondrotana karama 7.9 isan-jato io zay. Ho an'ny mpiasa-panjakana dia andrasana teto ny endriky ny kabary nataon'ny filoham-pirenena fa hampiakatra an'izay karama mpiasa-panjakana izay. Roa taona ny fanesy izay no tsy nisy ny fampiakarana tahaka ny mahazatra ny amin'ny hoe 10 isan-jato na 12 isan-jato na 13 isan-jato arak'izay andrasan'ny mpiasa-panjakana amin'ny filoha rehefa tonga ny tontaona ka hanaovana ny kabary fifampiarabana sy firaritso ho an'ny taona vaovao. Andrasana fatratra zany hoe inona zany no endrik'izay fampiakarana zay. Fampiakarana mifototra amin'ny fomba mahazatra amin'ny alalan'ny isan-jato amin'ny alalan'ny karama ve sa fampiakarana izay ifantoka bebe kokoa amin'ny alalan'ny fanitsiana sy fanatsarana ary fampitoviana ny grille indiciaire zay hiasan'ny mpiasa zay fototry ny vola miditra amin'ny isam-bolana. Io grille indiciaire io dia efa ela no nitolomany teo anivon'ny syndicat mba isiny zany fampitoviana izany, ka fampitoviana hiteraka tombontsi ho an'ny mpiasa, hiteraka ny fitsinjovana ny fisotrondrononiny ary hiteraka fiahina tsara ho azy amin'ny lafiny sosialy sy fahasalamana no tanjona ao anatin'izany. Ny karama kely manko zay raisy ny mpiasa-panjakana malagasy, raisy ny mpiasa arak'izay mahazatra azy na misehatra tsy miankina raha teo dia tsy maintsy misy reo etra esorina ao anatin'izany. Mazava ho azy fa ny IRSAN itsika resana ny impôt sur les revenus salariaux et assimilés. Io dia miala amin'ny vatan-karama mpiasa-panjakana rehefa tonga ny faran'ny volana. Nisy fanamboarana zany tamin'ny febroary 2024 teo ka ho an'ireo latsaky ny karama 350 000 ariary dia tsy mandoa an'ity IRSA ty. Ho an'ny régime karama eo anelanelany 350 000 ariary sy ny 400 000 ariary dia 5 isan-jato no etra alaina amin'izany vatan-karama izany. Ary ny karama eo anelanelany 400 000 ariary sy ny 500 000 ariary dia 10 isan-jato. Ny 500 000 ariary sy ny 600 000 ariary dia 510 isan-jato ny IRSA no alaina ao anatin'ny karama. Ary ny mihoatra ny 600 000 ariary dia 20 isan-jato anatin'ny karama no endahana makany amin'izany IRSA izany. Fa ho an'ny mahazatra antsika ny fiahina ara-tsosialy sy fiatrena fisotrondronono sy ny fiahina ara-pahasalamana dia ho an'ny knapsa dia ny 13 isan-jato dia ny mpampiasa no manolotra zany eo anivon'ny knapsa, ary ny 2 isan-jaton'ny karama ho an'ny mpiasa dia makany amin'ny knapsa. Ho an'ny osty kosa indray dia ny 2 isan-jato no alaina amin'ny karama mpiasa ary ny 5 isan-jato dia alaina avy any amin'ny mpampiasa izany. Reo rehetra reo dia entitsika ilazana ny amin'ny hoe io karama io dia mbola misy vola miendaka maromaro amin'ny alalan'ny etra sy ireo fiahina vitsivitsy zay ao anatin'izany ka makany anatin'ny kitapon'ireo établissement public zay mifandray amin'ny fanjakana. Mitaky ny ampiakarana an'izany ny mpiasa ary tamin'ny volana novambra teo
no nanao fanambarana iombonana ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar ny aminy hoe tokony iakarina any hoany amin'ny 300 farafahakeliny ny karama ny mpiasa-panjakana raha ny tokony ho izy ary ho izy ireo dia 500 mihitsy ny tokony fampiakarana atao satria midangana zay tsy izy ny vidim-piainana. Volana novambra 2024 no nangatahany ny SSM zany. Tamin'izany fotoana zany de tsisy ny adin'ny Ukraine sy Russie ary tsy niakatra ny vidin'ny solika teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa ny vidim-piainana ny opapana no tsy zaka mpiasa-panjakana ka nanairany teo anivon'ny SSM ny hoe 300 farafahakeliny fa raha ny tokony ho izy de 500. Mifanahatsahana amin'ny vidim-piainana mankony ny tokony fiakarany karama. Tsy mbola nanome valiteny ny fanjakana fa aty amin'ny volana aprily araka ny nambarany filoha zany de izy ijery zay fampiakarana zay nambarana fa hiomanana amin'ny fiakarany vidin'ny solika sy ny vidim-piainana izany vokatry ny ady hoy izy any Ukraine sy Russie. Na izany aza nefa ny zava-misy hiainana amin'izao fotoana izao dia azontsika lazaina ihany ny amin'ny hoe misy elany be ny vola raisiny ny fitondram-panjakana sy ny eo anivon'ireo sampana manao ny asa ny fanjakana na mifandraika amin'ny fanjakana na ny mpiasa-panjakana fa misy elany be ihany koa ny vola kirakirain'ny fanjakana am'ireo ratsana any fotony zay manao ny asa-panjakana. Zany de mbola manamaloka raha teo ny amin'ny hoe tsy mahay mitsinjo an'ireo ratsana zay mamelona sy mitondra fampandrosoana heny anivon'ny ambaratongan-drafitra ny fanjakana. Raha isika ohatra ny LFR na ny loi de finance rectificative tamin'ny 2024 na ny teti-bola mpanjakana na simpantsina tamin'izany no nanam-poroa fa ny teti-bola raisiny eo anivon'ny présidence dia manodidina teo amin'ny 210 milliards ariary teo eo. Ao anatin'izany karama ny andamin'ny teny fampandehanan-draharaha sy ny investissement. Ho an'ireo sénateur 30 dia 16 milliards d'ariary ary ho an'ireo antenimieram-pirenena zay misy solombavam-boaka raiky amin'ny 50 dia teti-bola teo amin'ny 250 milliards na 52 milliards d'ariary tany zany. Ny gouverneura moa de manodidina ny 2 milliards d'ariary eo zany. Ho an'ny karama sy ny investissement 1 milliard d'ariary sy 1 milliard d'ariary isan'isany zany. Kely de kely raha ho an'izay eo anivon'ny gouverneura zany fa misy reo famezam-bola hanaovana foto-drafitrasa nefa ho an'ity ratsana iray eny anivon'ny faritra ity. Raha totaly zany am'izay vola kirakirainy eny anivon'ny faritra izay amin'ny faritra 320 ampitomboana 2 milliards d'ariary dia 46 milliards d'ariary monja no anaovana fampandrosoana sy anaovana asa anivon'ny faritra. Io anefa nambarany fitondram-panjakana fa tena hoe ho fototry ny fampandrosoana ary any anivon'ireo gouverneur rehetrarehetra no afantoka ny asa kanefa dia tsy vola be de manao ahoana akory ny entina isana am'izany. Ny commune kosa indray dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary na 6 hatramin'ny 10 millions d'ariary no raisin'ny commune isa-taona amin'ny alalan'ny fanampiana zany. Ka raha commune 900 eto Madagasikara dia 10 milliards d'ariary monja no fanampian'ny fanjakana am'izany. Ny fokotany moa de efa tsy resahantsika satria ny karama amin'ny fokotany isam-bola na rizara fa voaray dia 30 000 ariary. Ho an'ny secrétaire 40 000 ariary ary ho ampitam-bola de 50 000 ariary. Tsy misy knapsa, tsy misy hostie ary tsy misy prise en charge na fahasalamana avy amin'ny fanjakana izany ary tsy misy congé payé ihany koa ho an'ireo fokotany kanefa izy ireo no tena miasa mafy. Mbola adevitra hosokafany zany ao anatina adevitra mahakasika indrindra ny karama tahaka izao. Ho an'ny mpiasa mpanjakana amin'ny ankapobeny de manodidina ny 2 hetsy any hoany no isany. Mizara ao anatin'izay ny fonctionnaire nefa ny ECD ny ELD. Fa mbola misy ihany nefa reo fonctionnaire fantôme. Antony na tonga n'ilay fampiasana ny logiciel augure ahafahana mijery ho an'ireo tena isan'ny mpiasa-panjakana marina ka tsy abetsaka ny volam-panjakana very ao anatin'izany fisiny fonctionnaire fantôme izany. Ny sapan-draharaha miankina amin'ny fanjakana raha teo koa mbola manodidina ny amin'ny 3 alina any hoany no isany zay misy ny epasy ny epika zany. Marobe
zany raha ohatra ka atotaly reo rehetra reo dia tsy maintsy handaniny ny fanjakana vola zay vola be miopapana tokoa satria raha hoan'ny karaha mampiasa mpanjakana irery ohatra de manodidina ny 2000 milliards ny tsy maintsy karoana ny 203 milliards am'ireo de indemnité ary ny fonctionnement de manodidina ny 428 milliards d'ariary anoany taona 20 any no resantsika sy akatsika ohatra zany ny subvention fotsiny tam'zany na ny fanampiana avy ny fanjakana makany am'ireo sapandrara sasany zay va tsy ny fanjakana vola toy ny solika sy ny jirama ohatra dia anoany amin'ny 700 milliards d'ariary na 936 milliards d'ariary mbola vola be very sy mbola vola be aompana amina lafin-javatra hafa izany mba hanatsetsemana am'izay mety ho fiakarany vidin'ny solika tam'zany fotoanandro zany sy ny fampandehanana ny orinasa jirama mbola adevitra hafa zany raha zany resantsika fa tsara ho fantatry ny rehetra fa ao anatiny io kitapom-bola mpanjakana io dia misy ny caisse de retraite vola be ny zokiolona ka manodidina 706 milliards d'ariary izany io vola be ny zokiolona io no mampatahotra ny syndicat hatram'izay satria vola mipiasa narotsany nandritry ny fotoana niasany ary tokony hositrahany zany handoavana fisotrondronono azy ka sao ampiasan'ny fanjakana zany amin'ny tsy lalana ary misy efa adevitra ny ketrehan'ireo banky ny amin'ny hitazomana izany vola be zany fa iverina eto amin'ny tolona syndikaly isika fantatra ny rehetra fa ny piasa mpanjakana malagasy no afaka manao mangatsika sy mafana amina resaka tolona politika eto Madagasikara hitany rehetra tam'y 27 zany tantara zany tam'y 1 tam'y taona 2 tam'y taona 7 ka rehefa ny teny ny piasa ny amin'ny anakatso machine administrative dia paralysé ny raha-mpanjakana ary naomby ny tolona tam'zany ary tam'y taona 2024 de mbola anisany nanome sehatra sy nanome aina ny tolona teny amikanjany 13 Mai ny arahana tam'ireo solomavomboaka ny syndicat ary betsaka am'ireo syndicat zay anao filaharana amin'ny voalohany volana Mai zao miala eny Ambojatovo makeny Mahamasina no mbola niatrika izany tolona tam'y 2024 zany ka nanidy ireo ministera ary naka an'ireo piasa teny anivon'ireo departementa namany zany hiatrika ny tolona fanomezakasina ny piasa mpanjakana moa no tena nangatan'ireo piasa mpanjakana satria izany hoy izy ireo no tena hampitombo sy hampiroborobo ny endriky ny fampandrosoana satria syndicat matanjaka antoko ny fampandrosoana lovainjafy no nambaran'izy ireo rehefa nitondra ny tolona teny Andalambe ary anisan'ny raha teo zay hametrahan'ireo piasa mpanjakana antoka ny hananana firenena matanjaka ny fitsinjovana manokana an'ireo manodina ny machine administrative ka fotoana hoy izy ireo hiendrasan'ny piasa ny valy babena ampitondra zay nitoanany haka izany fanjakana izany maninona moa raha azo eritreretina am'izao fanjakana izao zany satria tsy tanteraka ny tolona nataony fanjakana io tam'y 7 na tam'y 20 raha tsy teo ny piasa mpanjakana ka ho ampy ve sa tsy ho ampy lay fanondrotana tahako ny mazatra 100 ho tanterahan'ny fanjakana ve ny 300 na 500 ambany sy ambony forsetiny fampiakarana karama zay napetraka ny SSM tamin'ny volana novambra ary mety hiditra amina alignement na grille indiciaire zay tokony efa kotehana fotsiny ve ny fanjakana raha ohatra ka tsy hampiakatra zay 100 ny karama isam-bolana mahazatra izany fa raha mijery ny zava-misy eto Madagasikara dia raha io 200 000 ariary karama farany ambany SME na ny salaire minimum d'embauche ny resahan'io no tombanatsika amin'ny euro sy dollara dia 44 euro monja ary 50 dollara monja zany no karama farany ambany raisy ny piasa ho an'ny eto Madagasikara vidina carburant vidin-jiro vidina gazy any amina firenena matanjaka izany kanefa de karama farany ambany aty amina firenena mantra toa ny Madagasikara piasa mpanjakana osa sy bokatrosa no misy eto Madagasikara zany rehetrarehetra zany no hamerenana ny tenin'ny filohan'ny republika rehefa nanatrika fivoriana tamin'ny organisation internationale de travail na ny OIT izy tany Suisse tamin'ny taona 2024 hoy manko ny somboka bariny filoham-pirenena tam'izany nous voulons garantir
à toute la population malagasy un salaire digne qui puisse couvrir leurs besoins vitaux et leur offrir une qualité de vie décente. Tikan'izay miandry amin'izany fanambarany folo izany ny anatsarana ny karaman'ny mpiasa izany ny vahoaka malagasy mba ahafahana ozy izy manatsara ny fari-piainany sy mba miaina araky ny tokony izy amin'ny fiainana izany mifandraika amin'ny vidim-piainana zay efa tsy zaka ankehitriny ary izy mpitondra ihany no miteny an'le hoe tsy maintsy jerevana ny karama mba hifandanja amin'ny vidim-piainana sy mifahefany mividy fotoany zany hiandrasana an'ity sombokabary ny filoham-pirenena ity ny ahoana ny fomba hanatsarany am'izany hoendrika fiatsaram-belatsy amin'ny fampiakarana fotsiny ihany ve ny fampiakarana 100 na 350 zay tsy de hita taratra ao anatin'izay fisondrotry ny karama zay rasany rehetra izany ary am'ty farany herinandro ity raha toka avy nandray ndre sehatra tsy miankina izy dia heverina fa hanana ny ambara ho an'ny mpiasa-panjakana marina rehefa tonga ny voalohany volana me de ministry ny asa-panjakana sy ny asa ary lalàna sosialy no matetika amin'ny kabary miaraba mpiasa fa tena andrasana ny hevitry ny filoham-pirenena sy ny endriky ny fampanantenana nataony mbola hivoatra ary hitondra raha arak'izany hoentitsika ao anatin'ny fanadihadiana sy fandalinana manaraka ny toan'izany vaovao mahakasika ny mpiasa-panjakana sy ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina izany manolotra ny saorina ho antsika rehetra tompolahy makasitraka tompoko vavy